mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahabantsika trafiko malala tratra ity talata fa 5 ny volana jona ity ny nofinaina vilahatra ao antsika dia ny boky Exodosy. Exodosy toko 10 Exodosy toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Exodosy toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira izao firana izao an Jehovah ka nanao hoe: hira ho an Jehovah aho fa avy indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny eo amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitro ka hankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako ka hanandratra azy aho. Jehovah dia mpiato mahery, Jehovah no anarany. Ny kalesin'ny Farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nasitrika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarana azy, ny lentika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Ray Masino manomasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa tafita ny ranomasina mena, ny zanak'Israely no nanao ity tononkira ity, Mosesy sy ny zanak'Israely. Tafita tao anatin'ny ady sarotra, tafita tao anatin'ny ady mamay, satria ny zanak'Israely dia teo anoloan'ny ranomasina mena no nangataka tamin'Andriamanitra hoe: ahoana no ataonay Andriamanitra? Dia hoy ny Tompo amin'ny Exodosy 14 zao amin'ny zanak'Israely mba handroso any anaty ranomasina, satria ny miaramilan'ny Farao azy dia nanenjika azy tato afara. Noho izany dia nasain'ny Tompo nandroso tao anatin'ny ranomasina ny zanak'Israely, ary dia nihita ny ranomasina mena tamin'ny kahalalahana izy ireo. Rehefa tafita izy dia miaramilan'ny Farao moa dia rendrika tao anatin'ny ranomasina, ary fantatsika fa tafita soamantsazaka izay tendiny vitsivitsy operateratsika ity. Dia nihira izy. Hoy ny filazany azy amin'ny 1 hira ho an Jehovah fa avy indrindra izy. Zava-dehibe amin'ny toe-tsain'ny testamenta taloha ny fifamantoran'ny fifaliana sy ny fihirana. Matetika ny hira dia tena mitory fifaliana, marina loatra fa maheno hira fitarainantsika eo amin'ny salamo, maheno hira fitalahoana, fifonantsika eo amin'ny salamo, fa betsaka kokoa ny hira fifaliana ao amin'ny zotra masina. Manomboka aty amin'ny Exodosy io, mamakivaky ny raha matoka aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ahitantsika hira fiderana ateraky ny fifaliana. Ary ny hira dia hotsika teo hoe milaza fihetsem-po, mitory fifaliana amin'ny ankapobeny. Ary izay fifamantoran'ny fifaliana sy ny fihirana izay no asehon'ity mofinaina voalahatra ity: faly ka dia mihira, faly ka dia midera, tafita tamin'ny sarotra ka dia mihira fifaliana. Zava-dehibe ny toeran'ny hira arak'izany ao anatiny ataontsika hoe fifaliana sy ny fideranan'Andriamanitra. Indraindray ataontsika hoe amin'ny lafiny pratika na amin'ny lafiny hitantsika amin'ny litorjia, dia indraindray isika protestanta moa izany dia indraindray mihira fifaliana tonga any am-piangonana, midera an'Andriamanitra, fa ataontsika hoe tsy dia tena sahy maneho ilay fifaliana ao anaty loatra. Ny hira voalohany mantsy amin'ny fotoam-pivavahana dia hira fiderana. Noho ny fahatrana ilay fotoana, noho izany dia tokony ho tsapa ao anatin'ny hira voalohany atao iny ny fifaliana. Tokony ho tsapa ao anatin'ny hira fiderana ilay fihetsem-pon'ny fifaliana. Somary nanana olana kely ny protestanta satria
ireo misionera ataontsika hoe taonjato fa 2020 izay tonga teto amintsika dia nitondra kolotsaina zay resaka momba ny hoe ataontsika hoe ireo misionera ny LMS zany zay tonga teto dia novolavolainy ataontsika hoe ny toetsaina puritain tany Eropa, novolavolain'ny puritanisme, novolavolain'ny ataontsika hoe ny pietisme izay nanjaka tany Eropa koa vanim-potoanany ataontsika hoe ireo nandova izay toetsaina pietista tany Eropa talokely ny 2020 azy any ka nanjary tsy de tena maneho ny fihetseham-po loatra fa maneho ny fihetseham-po amin'ny lafiny hoe mideran'Andriamanitra ao anatin'ny fanginana, mideran'Andriamanitra ao anatin'ny fahamponiana zay tsy diso mihitsy satria zay ny kolotsainy ny taonjato sy 2020 ary ny ainantsika zany tsy diso kokoa zany ao anatin'ny baiboly tsy manohitra zany loatra ny baiboly hoe satria misy an'izany ao Salamy 20 manao hoe ao anatin'ny fahanginana sy ny fiderana, ao anatin'ny fahanginana no hiterako anao Andriamanitra, azo atao tsara mihitsy ny mideran'Andriamanitra ao anatin'ny fahanginana fa nefa koa misy fotoana zay tokony hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana, ny litorjia ny fijekemy ny litorjia amin'ny endriny faefatra izay tsy de tena matetika fampiasantsika loatra dia miresaka lay fiderana manome teo lay fiderana sy fifaliana amin'ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra amin'ny fitaom-pivavahana. Ohatsika hoe ny kolotsaina ara-pivavahana na ny kolotsaina nentin'ny London Mission Society ny 2020 dia somary ataontsika hoe ny fanohitra ihany tamin'ny kolotsaina nahazatra ny ataontsika hoe ny malagasy rehefa amin'ny lafiny ara-panahy rehefa mivavaka. Ny malagasy nandritra ny vanim-potoana ny atao hoe vanim-potoana andeha ataontsika hoe amamety datitsika anelanelany 5 sy 9 zany hoe tamin'ny vanim-potoana tsy nateo ny misionera fa misionera moa zany misionera farany dia ny 7 sy 9 ny ala teto David Jones fo io no isan'ny farany ala teto dia mazava ho azy ny kristianina vitsivitsy ny tavela teto ary dia namboatra ny litorjia ifanaraka tsy kelikely tamin'ny kolotsaina malagasy izy ireo satria efa lasa ny misionera hany ka rehefa niverina ny misionera aty amin'ny taona 2020 dia zava-baovao tamin'ny mihitsy lay endriky ny fivavahana novantaniny satria rehefa niverina izy aty amin'ny taona 2020 tsika teo nitarehiny William Ellis narahany ireo misionera maromaro dia gaga izy satria miova endrika ihany ilay fitaom-pivavahana vaovao be taminy tsy de tena nitovy tamin'ilay naorindry David Jones tany amin'ny taona 20 na 20 na reo zay nataondry Rasalama ambany Faravavy Maria tsy tahaka an'ireny fa somary miova endrika be ihany ilay fitaom-pivavahana, miova endrika amin'ny lafiny hoe ny sira zafindrony arak'izany mipoitra tao anatin'ilay vanim-potoana ny fanenjehana ary sahirana ihany ny misionera tamin'ny vanim-potoana io fa zany hoe nangina kely izy aloha nomboka ny taona 2020 fa rehefa hitany fa niova lay tsy arak'ilay nahazatra azy tany, tsy arak'ilay nahazatra azy satria izany zao izy no ray aman-dreny am-panahy ohatra hoe rehefa mivavaka ny malagasy dia manaraka n'lay zany hoe rehefa misy mitarika ilay vavaka dia mandray anjara ao anatin'ny vavaka lay malagasy mivavaka zany alaifisalatreny hoe ao am-piangonana sika dia misy mivavaka dia tsika efa misy ihany fiangonana zatra manao hoe amen alleloia fa tsy de ohatran'ireny loatra ny nahazatra ny malagasy eny ohatrohatr'ireny ihany fa manohina koa izy hoe zany marina zany hoe ao anatin'ilay vavaka dia mandray anjara amin'ilay vavaka lay mpiay tsy zakany misionera mihitsy zay satria indraindray ao anatin'ny vavaka dia miteny mihitsy manao dray aoka mariny ao anatin'ilay vavaka zany misy mitarika amin'ny vavaka iry dia maneho fihetseham-po koa lay mpiay
ary misy fotoana tena mihitsy hoe marina zany oka mariny manao zany lay mpiainy tao anatinay fa afaka tsy zakany missionnaire io hoe ahoana ireto malagasy reto satria zay ny kolotsaina izay miaina ny andritra le vanim-potoana ny fanenjehana. Tsy vitan'izany ihany fa ataontsika hoe na ny toriteny aza dia ao anatin'ny toriteny dia nandritra vanim-potoana missionnaire moa na lalaka ihany fa ny toriteny malagasy tamin'ny fotoan'andro dia misy mitoriteny ery alohan'ny voatoka kely zany misy dia am'taona 12 tsika io 13 15 tsy fantatro arivo dia miteny mitoriteny dia manaraka ny mpandray anjara zany hoe toy ny mampirisitra satria ohatrohatran'le raha nijery hira gasy ianao dia ohatrohatran'le ny hira gasy reny zany hoe mandray anjara ny mpiaino mandray anjara mampirisitra rehefa mahafinaritra azy lay toriteny de mitehaka izy de mioraka izy rehefa mahafinaritra azy rehefa manindrona azy lay toriteny dia misy aza mitomany mihitsy araka zany hoe tena niainana lay toriteny zay ary misy fotoana fifaninana-kira mihitsy misy fifaninanana toriteny fifaninanana hira ary misy toriteny naverina miaina zany tamin'ny taonjato sy 20 nafinaritra lay toriteny tary de mba haverina aty aminay lay toriteny nataonao tarehinanina tary de averina lay toriteny tsy de tena zaka ny missionnaire loatra zay satria tsy niainany satria nandritra le vanim-potoana ny fanenjena de naka volotany lay fivavahana ary io antony io nahatonga ny missionnaire namorona ny kolejy ny taona 1970 namorona ny kolejy hoe tsy maintsy amboarina ny fomba fitoriteny ny fomba fivavaka ny fizotry ny fotoam-pivavahana fa manjary tsy mifanaraka am'lay nahazatra ny missionnaire dia zay no antony nanorenana ny kolejy zany dia nanome tsy hoe tsy ampy mpitoriteny teto Madagasikara fa nisy mpitoriteny teto fa hitan'ny missionnaire hoe tsy mety amin'ny fenitra izay no heveriny no tokony hanana ny mpitoriteny de nanangana ny sekoly mpitoriteny sy ny kolejy izy ateo reny. De miresaka momba ny firansika tao anatin'izany ny ataontsika hoe ny hira dia manomboka aty amin'ny taona 770 dia niditra ny mpisesika am'izay niditra ny hira nanaraka ny bakira tany rehefa niditra am'izay reo aty amin'ny taona valopolo-sy 600 de efa saika fefitra ireo hira tandrefana ny hira malagasy ny gadon-kira malagasy niditra ny James Richardson ary Paul be de be reo zay havanana tamin'ny hira napiditra ny fihirana napiditra ny hira vahiny atika tamin'ny teny malagasy tsy de tena tahak'ireny akory ny hira malagasy dia hira manaraka gadona ary efa miteny hoe gadontsika dia manaraka ny fihetsem-po zay ataontsika hoe tsy nahazatra ny tandrefana loatra zay tiana tenenina amin'ny hoe mifamatotra mihitsy ny hira sy ny fihetsem-po mifamatotra ny hira sy ny fihetsem-po ka tokony aritsika malagasy dia amintsika malagasy dia mahazatra atsika loatra ny hoe rehefa faly any de mihira rehefa faly any de mitehaka rehefa faly any dia mamoaka zany fifaliana zany ho ao am-po zay ny malagasy tranay fa malagasy aty amin'ny vanim-potoana ny taonjato faha roapolo dia tsy de tena zay loatra ary io no mahatonga ny indray mahatonga ny olona ndraindray miteny manao hoe ohatran'ny tsy mahazatra loatra ohatran'ny lasa tsisy aim-panahy eny arakaraka an'le nitezana izy any tsy hoe mety sa tsy mety fa arakaraka n'lay nitezananao nitezana ny missionnaire sy nitezanareo ray aman-drenitsika ary nitezanantsika zokiolona dia izay tsy maneringelina atsika mihitsy ny midera sy ny mangina ao anatin'ny fifaliana fa vokatry ny dombaramita ny taonjato faha 1 dia lasa tsy mipetraka ntsony lay hoe fifaliana ao anatin'ny fahanginana fa lasa fifaliana ao anatin'ny dombaramita ndray ary moa ny synthétiseur de tsy maintsy ampanarahana kely asiana lay bateriiny ao anatiny izay ataontsika hoe mety sa tsy mety tsy de zay loatra fa samy manana ny kolotsaina fa zay ampianariny mosesy atsika eto de ny hoe mba mahay izy
mihira rehefa midera an'Andriamanitra ary rehefa mihira fifaliana de mba mihira mafy, mihira tsara, mihira ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao nefany ny feo kely, mihira ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao indray nefa tsy miteny amin'ny tarehinao kosa ny hoe faly ianao, mihira ny fandresena sy ny fitahin'Andriamanitra nandritra ny herinandro, nandritra ny fiainana manontolo, nandritra ny isan'andro nefa totrany tsy tsapa lay fifaliana ny voaka ny botsesika vahoana. Afako misy zava-baovao de tokony ianarantsika zany de zao mila mianatra mihira isika, tsy amin'ny lafiny hoe kalita ho an'ny feo loatra fa amin'ny lafiny hoe tena mihira amin'ny fofeny fifaliana tahaka an'izao nataon'i Mosesy sy ny naman'izao. Ny hira dia hotsika teo de zavatra avo am-po, ny hira de valitenin'olombelona zay vokatry ny fihetseham-pon'olombelona. Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina, Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny toriteny, Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny fampianarana, itsika kosa miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, miteny amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Noho zany dia tsy maintsy misy zay va et vient zay na zay miaka midina izay, Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina, miteny amintsika amin'ny alalan'ny toriteny, fa isika kosa miteny amin'Andriamanitra, mitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny vavaka. Tsy mitovy zany io, tsy mitovy io akory, tsy mitovy amin'ny lafiny hoe ny hira de fihetseham-pon'olombelona, izany hoe ny fahatakarantsika, valitenitsika zany ny hira, valitenitsika zany ny hira. Zay no mahatonga ny hoe ny hira de mirakitra kolotsaina, ny hira de mirakitra kolotsaina, mirakitra fomba, mirakitra ny maha izy antsika olombelona satria isika no miteny amin'Andriamanitra. Ny toriteny kosa de Andriamanitra no miteny amintsika, ny soratra masina de Andriamanitra no miteny amintsika, isika kosa miteny amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Marina fa tokotany ray ihany ny resahan'izany rehefa anatin'ny fiangonana, saingy zao ataontsika hoe dimension samihafa lay izy, amin'ny lafiny hoe izaho mihira de ny fihetseham-poko, ny fahatakarako an'Andriamanitra no resahako. Indray maka mantsy indraindray tsy tsara hotsika zay elanelana izay. Indray maka tamin'ny taona ataontsika hoe aty amin'ny taona 1950 taty io dia teraka ilay antsoina hoe komitin'ny firaisana. Io komitin'ny firaisana io zay komity namolavola ny fampiraisana ny fiangonana zanaky ny misiona telo, zanaky ny LMS, zanaky ny MPF, zanaky ny Frenjy, zay anomeny FJKM aty amin'ny taona 1960. De nanapa-kevitra io komity io aty amin'ny taona 1950 akory aza fa somary taraiky kely vao tena tafatsangana ilay komity fa ny fanapa-kevitra efa aty aloha fa somary taraiky kely ilay fananganan'ilay komity hoe andeha atambatra ny firana anankiray ka firana tokana ihany no hiraina no ampiasain'ny fiangonana ateraky ny firaisan'ireo zanaky ny misiona telo tota zany. Tahaka ny hoe aoka isy kolejy anankiray, aoka isy lesona katekomena anankiray, de aoka isy firana tokana ho hiraina ao amin'ireo fiangonana telo zay hiteraka ny anomeny FJKM aty aoriana. De nanangana komitin'ny firana zareo. Rehefa natsangana ny komitin'ny firana dia vita soa tsara ilay firana, mazava ho azy vita talohany aterahan'ny FJKM aty amin'ny taona 1960 zany vita soa tsara ilay firana, nangonina avy amin'ireo firana nahazatra ny LMS, nahazatra ny MPF, nahazatra ny Frenjy, nahazatra ny isan'enimbolana, de nangonina nahazatra ny sekoly protestanta satria zany samy nanana ny firana, nahazatra ny fikambanan'ny kristianina tanora, tamin'izany moa mbola hoe kristianina tanora ny filaza azy fa taty eo vao natao hoe tanora kristianina, nahazatra ny kristianina tanora, nangonina avokoa reny rehetra reny dia atao firana tokana de natsangana ilay komitin'ny firana. Rehefa niasa io komitin'ny firana io de vitan'ilay firana. Vitan'ilay firana ty amin'ny taona 1960 novoriana Antananarivo. Rehefa novoriana Antananarivo dia noentina atao novoriana zany ny teto Antananarivo mazava ho azy teto ny tratrandro. Hoe vita soa tsara ny firana iombonan'ny fiangonana telo tota.
alohan'ny hitsangarany amintsika mizaka matsina ty amin'ny taona 20 tsika mbola ty amin'ny taona 20 ka dia vita soamantsara ilay firana voriana ny vahoaka n'Antananarivo voriana tao Antsahamanitra dia noentina ny firana rehefa noentina ilay firana navoaka dia natao ny fotoam-pivavahana naparitaka tamin'ny olona ny firana dia asosorana ny olona avy nijery an'ilay firana hoe zay dia tsy hampiasa an'io firana io zay tsy hampiasa an'io firana io satria tsy hitanay eo le hira tianay dia fa ahoana le firana efa natoto efa be dia be efa anarivorivo ny analiny any anisan'ny firana natoto ka dia ahoana no tsy hampiasainareo io firana io zay tsy mampiasa an'io ny vahoaka n'Antananarivo kristiana sy ny manodidina rehetra moa zany tonga tany amin'ny faritra maro dia fa nahoana no tsy hampiasainareo dia tsy hampiasainareo satria tsy hitanay eo reo hira maro isan-karazany zay nahazatra ny teo aloha satria reo komity ny firana tamin'ny fotoan'andro izay namolavolana io zany vitsivitsy izy dia nanivana lay hira nanivana lay hira izy dia tsy hita taony hoe aiza le hira hoe misaorany Zanahary be dia be reo hira tsy nahazatra izay hira nahazatra ny fiangonana nefa tsy hitany tao anatin'ilay firana ny olona zany hitrehitra manao hoe tokony atevina kokoa le firana satria hira be dia be no natambatra saingy rehefa nivoaka ilay firana dia nanify kely efa nahoana lasa vitsy kely ohatran'io le izy ka mifantenana ange le hira fa tsy de le hira rehetra tsy de le hira rehetra ty hiraina rehetra ty ange kory no natao tao hoy le komitin'ny firana fa nifantenana le izy dia ahoana ny fomba nifantenanareo azy ny vahoaka kristiana dia hira reny le hira hoe mifanohitra amin'ny soratra masiny ireny le hira mifanohitra amin'ny teolojia reny hira mifanohitra amin'ny ataontsika hoe ny fotom-pampianarana protestanta ireny dia nesoronay ozy zareo dia hoy ny olona hoe aiza zany ohatra me ohatra sika aiza zao misaorany Zanahary ka tamin'izany fotoana izany ange le Zanahary ange inona ohatrany tsy mahazatra antsika eo anaty baiboly Andriamanitra mahazatra antsika eo dia Jehova mahazatra antsika ao dia le hira le Zanahary ohatrany de matetika loatra eny amin'ny sampona eny amin'ny doany no tena hitsoiny olona le Zanahary sy le Andriananahary dia nesoronay reny hira misy Andriananahary sy Zanahary rehetra hoy reto komitin'ny firana tesitra nivoaka n'Antananarivo zay nge raha miantso Zanahary tsy Zanahary tsisy idiranay Zanahary Andriamanitra ny tonononay amin'ny finoana Zanahary rain'i Jesosy Kristy tompo no tonononay eo Andriananahary rain'i Jesosy Kristy tompo no tonononay amin'ny finoana ao fa tsy hoe hampieritrretinareo zay Zanahary sampy ery zay tsy mieritreritra an'izay Zanahary sampy an'izay fa mieritreritra an'le Zanahary zay nanao zao rehetra zao rain'i Jesosy Kristy tompo ny finoanay de mitodika amin'izay Zanahary zay fa tsy mitodika amin'le Zanahary zay fonompisainareo ary dia tsy nety nividy le firana ny olona zany hoe ilay komitin'ny firana tamin'izany fotoana zany dia ny tsara de ny meloa ny finoan'ny olona hoe andraso soroana fa andraso fa sao de miova ny sain'ny olona ka lasa le Zanahary irenanina ry no eritreretiny fa tsy ty Zanahary ty izay diso amin'ny lafiny réformé mihitsy zany toe-tsaina zany tsy toe-tsaina réformé mihitsy mieritreritra hoe tsarainao de ny meloa le olona hoe nareo de tokony tsy antso an'ity satria zao zay mahatonga anao miteny saingy raha miantso Andriananahary raha miantso Zanahary dia tsy zany no eritreretinay ahoana no eritreretinao ahoana zay no hampieritrretinareo zavatra tsy no eritreretinay nahoana nareo no mampieritreritra anay zavatra tsy no eritreretinay fa nga nareo mahafantatra ny eo am-ponay fa ny eo am-ponay dia hatramin'izay rehefa niteny zay hoe misaora ny Zanahary dia ilay Zanahary Jehova ilay Zanahary Andriamanitra eo amin'ny baiboly ny resanay fa aza ampieritriretina an'izany zay dia tsy nividy le saika matiantoka ny imprimerie tamin'izany fotoan'izany moa ny imprimerie ny LMS nanotan'ilay firana imprimerie ny LMS ny io marivo lanitra io ny imprimerie MPF tsy teo akory ny imprimerie MPF de tsy de lehibe loatra ny MPF fa nanana ihany izy lovan'ny gazety de tsy ambonjy atovy fa ny LMS dia io marivo lanitra io ny FFMA moa dia io ny imprimerie ny FFMA dia io faravohitra amin'ny Frenjy io mbola eo rehetra ny kely fa ateorina dia lasa namidin'ny Frenjy tamin'ny Loterana ny imprimerie ary mbola io novan'ny imprimerie Frenjy no novan'ny ny Loterana na Norvégiana zay mahatonga ny hoe ny sakaizan'ny tanora dia an'ny Frenjy fa lasan'ny FLM lasan'ny Norvégiana satria novidian'ny Norvégiana
ny imprimerie French. Rotsaka anaty fonteny zay fa rehefa tsy nividy an'le firana mihitsy ara ny protestanta de maty antoka mihitsy ara ny imprimerie ny marivinana saky nikatona tam'izany fotoa zany a irado zay Georges Andriamanantena no taleniny tranopriny tam'izany fotoa zany mafy be mihitsy nahazo any rado nanarina ilay tranopriny satria maty antoka satria firana be dia be no natota nefa tsy zay nividiny ary dia voatery mihitsy na tsy nampiasaina le firana satria tsy nety nampiasa ny olona ary tsy nahavoaka firana intsony ny protestanta FJKM raha tsy niaraka tamin'ny FLM reo zay koa mifandaharan'Andriamanitra zavatra rehetra miara-miasa aso dia lasa rehefa aveo aty amin'ny taona 5,7 zay vao tafatsangana ny firana ary tsy lasa firana ny FJKM samy rery intsony fa lasa firana ny arahana tamin'ny FLM dia zay mahatonga an'iny firana hoe firana FFPM iny satria lasa niombona ny FLM sy ny FJKM hoe alao atambatra ny firana ny loterana sy ny firana ny FJKM fanapahakevitra tany Ambositra izy io asisa aty amin'ny taona 7,7 telo amby 7 aty nanapahana hevitra vetivety kely 5,7 de vita ny firana satria tonga de natambatra fotsiny ny hira atao amin'ny FLM sy tao anatin'ny FJKM ary zay natonga ny hoe ny hira voalohany sy faharoa ao anatin'ny firana FFPM dia ny anankiray misaorany Zananahary ary anankiray Andriananahary Masinaindrindra lay hira tsy tao anatiny lay firana tamin'ny taona 13 afaka malala tiana resana am'izany hoe sarobidy nge io hira sy io firana io sarobidy ary isan'ny niady fo tamin'ny mihitsy isika mianakavy ary izay natonga an'le firana natonga an'ilay missionnaire natonga ny olona nandiso ilay komite ny firana tamin'ny fotoanandro satria ny hira nge fihetsepon'olombelona ohatra zao misy an'ilay hira mahazatra ny havana katolika iny le hoe ny kopa misara ny olom-bovonjy raha tena jerena amin'ny lafin'ny teolojia nge zany aiza ao anaty baiboly moa no misy hoe ny kopa misara ny olom-bovonjy aiza tsisy an'izany eo amin'ny apokalipsy hoe rehefa vovonjy de mikopa misaran'izy izy fa satria tsy hoe tsy marina ara teolojia zay satria tsy ao anaty soratra masina de tsy iraina fa satria fihetseham-pony lay namorona hoe ny tiany tenena de ny hoe ny faly dia tsy azo atao zany hoe tsy azo iraina iny fa tsisy an'izany kopa misara zany ao tsy zay loatra zay mahatonga tenena hoe ny hira dia lay fihetseham-pontsika lay valy tenitsika manoloana n'lay fitiavan'Andriamanitra ary indraindray misy hira ohatr'izany koa ohatrany hoe Andriamanitra fitiavana iray mibesa ohatra misy amin'ny resaka hoe révolutionnaire izay tsy voambolana biblika mihitsy saingy fantatrao fa fihetseham-po le izy zany hoe valy teninao de hita ao anatin'iny hira iny lay kolotsaina hita ao anatin'iny lay fomba hita ao anatin'iny lay fangiry firiana zany hoe lay fahatakaratsika ny fitiavan'Andriamanitra zay mahasarobidy ny hira zay mahatonga ny hoe ny hira de mirakitra toe-tsaina mirakitra toe-panahy satria mirakitra toe-tsaina sy toe-panahy le hira de zao tokony tahako zao hira no misesy zao zany tsika rehefa mihira hira fifaliana hira manome voninahitran'Andriamanitra afaka malala mitompo anie any atsika fahazavan-tsaina ka rehefa mba mihira sika dia mihira amin'ny fo rehefa manome voninahitran'Andriamanitra sika de manome voninahitran'Andriamanitra amin'ny fo ka rehefa tonga ny am-piangonana dia mahaiza mifaly mahaiza mihira mafy mahaiza manome voninahitran'Andriamanitra vavaksika tompo am'saoranao zay no ny amin'ny fahatsapanay fa avelanao hitempo fitiavana anao Andriamanitra amin'ny fo madio zay ka tianao ny andoharanay fifaliana eo anatrehanao menatra anao zay indray tompo satria na mihira aza ray manome voninahitra anao de indraindray tsy ataonay mafy ataonay amin'ny fahazarana fa misaotra tompo fa mampatsiaro anay zao salamo zao tononkirana toy ny Mosesy zao manome aim-pananay hideranao hisaotranao amin'ny fifaliana noho ny fandresena noho ny fitiavana mamaly vavaka anao zay mamaly vavaka anay ianao de mitaonanay ianao hidera hifaly koa mampianaranay tompo hifaly say ankasitraka anao mankalaza fetim-pirenena zay raha pitso de fantatrao fa fifaliana ho anay zany
dia midera sy misaotra anao zahay satria na inona lalàna ny diavinay, lalàna ny diavin'ny firenenay, lalàna ny diavina isam-batan'olona dia ianao ny mitantana sy miazona anay. Dia tahio ny tanindrazanay tompo, tahio ny fiangonanao, nitahianay rehetra mba ho feno fankasitrahana anao no hitsenanay ny fetim-pirenena izay tombon'andro omenao anay isam-batan'olona. Dia ataovy zanaka mahay midera sy mahay mifaly aminao Andriamanitra mandrakarivo zahay. Ataovy mahay mandoatra ny eo am-ponay satria hitanao ny eo am-ponay. Ataovy olona sy mpanomponao mahay mankasitraka sy manome voninahitra anao ny fitahiana sy ny fandresena mahaketrika izay itondrana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fifaliana isan'andro ataonao ny fiainana.